Tena lua para vida vida ni unika ni te ta ta anda manito oh makminda Situmpung nila zizani anatuanau bivavaka ti ananda tena faieti visainu sitakan damanita En ce dimanche, 21e dimanche après la Trinité, notre texte de sermon se trouve en Luc chapitre 18, versets 1 à 8, au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit ensuite cette parabole pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier et ne jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait
personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Pendant longtemps, le juge ne le voulut pas. Puis il se dit, bien sûr, je ne crains pas Dieu et je ne respecte personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, elle continuera à venir et finira par m'exaspérer. Puis le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit ce mauvais juge, et Dieu ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare. Il leur fera justice rapidement, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Dieu notre Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est notre justice. Amen. Chers fidèles, nous avions été édifiés pour être prêts à revêtir l'habit de mariée. Ceci est le vrai objet de texte de ce dernier dimanche. Nous sommes ainsi appelés et nous étions exhortés que nous devons abandonner le prix de Dieu le Père ainsi que son invitation qu'il a préparée pour nous au ciel, mais aussi le mépris de ces missionnaires qui exigent de nous des résultats. Dès notre vie terrestre, il faut choisir de porter l'habit d'être un enfant du Père sur la terre jusqu'à la mort. Et après, Dieu le Père nous donnera le vêtement de noces à notre mort, afin que nous puissions entrer au ciel. Durant notre vie, nous serons soumis à un combat spirituel et sont appelés dans toutes ces paroles, lui et prêcher, à s'accrocher à tout ce qu'il lui a été donné. En même temps, nous demanderons sa communion avec lui, à lui par la prière quotidienne pour nous protéger de toutes les tentations. Mais bien que les tentations soient fortes et nombreuses, sachez, frères, qu'il est le Tout-Puissant et il est l'Éternel. Tout-Puissant, cela veut dire que notre protection contre les attaques du tentateur qui est le diable est vraiment sûre et apte de nous protéger. Et aussi éternel, Dieu va nous donner la vie éternelle parce qu'il est le Dieu. Par conséquent, acceptons les invitations du Saint-Esprit, non seulement qu'il nous est un guide, mais aussi il nous donne le pouvoir de devenir le Fils de Dieu. Et avec ce pouvoir, nous allons garder ce que Dieu nous a donné par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Entre autres, le pardon. Dieu nous offre son pardon, c'est-à-dire ce pardon nous est offert pour être réconciliés par le sang de Jésus avec Dieu. Nous avons la paix. C'est par la puissance du Saint-Esprit que nous allons garder ce pardon afin de ne plus pécher. Alors ne disons plus que le diable est fort dans sa tentation. Non, frères, résistez à cette faiblesse avec cette puissance qui nous est donnée. Car il ne nous est pas donné un esprit faible. Et aussi, nous sommes établis dans la foi. Premier épître de Pierre, chapitre 5, verset 9, et aussi
l'épître de Paul à Timothée, deuxième épître, chapitre 1, verset 7. Il nous a aussi donné la justification, non seulement son pardon. Le Saint-Esprit nous assure également que nous sommes vraiment justifiés par Dieu, parce que nous croyons en la rédemption de Jésus-Christ par son sang. Et finalement, nous avons aussi la vie éternelle. Nous vivons déjà ces prémices de communion avec Dieu ici dans notre vie terrestre. Donc, si nous disons il y a un problème, quel en est le problème? Le problème, c'est les tentations qui sont toujours là. Ils sont forts par rapport à nos faiblesses. Et ils sont beaucoup aussi. Ils ne s'arrêteront pas tant que nous vivrons sur cette terre. Dieu nous offre une solution. Comment? Il nous donne ce Dieu puissant et éternel, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous invite tous les jours à la prière, que nous cherchons dans la prière quotidienne la protection de toutes les tentations. Et il nous incite aussi de recevoir ce que nous lui demandons dans la foi et la confiance en sa parole. Et finalement, le but, c'est d'être heureux pour toujours au ciel. Dans notre prière, il faut croire que Dieu nous protège. C'est en permettant au Saint-Esprit de remplir notre conscience. Il nous exhorte, le Saint-Esprit, par la parole, à travers la parole de Dieu. Comment dit Samuel 1, chapitre 28, « Réfugiez-vous auprès de Jéhovah, un havre de paix, pour ne pas avoir à nous réfugier auprès d'autres humains ou d'autres dieux. » Regardez l'histoire de David, quand il fut poursuivi par Saul et se réfugia au pays de Philistins, sous son roi Akish. Mais Akish le chassa et ne lui permit pas de rester avec lui. C'est la vie d'une personne qui fait confiance aux humains pour se protéger. David voit le mal, et il en est convaincu de la bonté du refuge dans le Seigneur. Donc David nous inspire à expérimenter la bonté de ce refuge en lui, en tant que faiseur de bien, digne de confiance et sans reproche. Psaume chapitre 34, versets 8 à 10. C'est aussi ce que Pierre exhorte les chrétiens directement dans son épître. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 3. Au nom de Jésus-Christ, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Par conséquent, nous devons craindre en tant que ces saints de Jéhovah et ne pas nous en détourner à l'avenir. Seulement l'adoration de lui et notre union et qu'il recherche et qu'il nous demande à la rechercher également. Quoi d'autre qui est requis? Premièrement, nous demandons une délivrance de notre adversaire, comme a fait la veuve dans ce Luc chapitre 18, versets 1 à 8. Deuxièmement, la veuve a un grand problème. Elle se présente devant un mauvais juge qui a refusé de répondre immédiatement à sa demande. Troisièmement, quel est le problème à nous-mêmes? Jésus nous répond. Nous avons un problème de croire en disant
Je ne veux pas croire sans voir là un signe selon l'Évangile. Jean chapitre 4, versets 46-53. Chers amis, nous devons croire en lui comme le Dieu qui sait ce qui doit être fait pour nous-mêmes si nos prières ne sont pas encore exaucées. Si les Juifs, en temps de la résurrection de Lazare, qui sont venus vers Marie et Marthe et avaient vu les choses que Jésus avait faites, ces Juifs n'y croyaient pas, bien qu'il ait ressuscité Lazare d'entre les morts. C'est le problème des incrédules. Mais nous, écoutons l'œuvre du Saint-Esprit de ne pas nous quitter, comme le psaume chapitre 51, verset 11 nous dit, « Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne me retire pas ton Saint-Esprit. » Cet Esprit Saint est précieux dans notre vie qui consiste au combat de la foi, car il nous unit à Dieu. N'est-ce pas être proche de Dieu, ce qui nous rend bon, même si nous trébuchons quand nous voyons le mal prospérer. Psaume chapitre 73, verset 2, 28. Et aussi, même si le figuier ne fleurira pas, il n'aura pas non plus de fruits dans la vigne, et il n'aura pas de troupeau dans les stalles, comme dit Habakkuk, chapitre 3, verset 17. Chers fidèles, l'Esprit de Dieu veut habiter et demeurer en nous. Et quand il demeure en nous, il travaillera sûrement à créer en nous la foi, afin que nous puissions surmonter notre séparation d'avec lui. Que nous demandons par la foi de Dieu le Père et au nom de Jésus, le médiateur, ainsi nous aurons vraiment la bonne réponse. Soyez assurés que notre Dieu est très fiable. Il nous aime vraiment. Il aime ceux qui se confient en lui. Goûtez et voyez que l'Éternel est bon. Béni est l'homme qui se confie en lui. Ayez une confiance totale en lui. Décidez de lutter contre le scepticisme diabolique. Le Saint-Esprit nous donne également la capacité d'honorer et de craindre Jéhovah selon sa volonté. Car ceux qui craignent vraiment Jéhovah l'aiment, et ceux qui l'aiment lui obéiront. Ceux-là ne manqueront pas de bonnes choses terrestres ou spirituelles. C'est notre base aussi de notre espérance de salut. Donc, profitez le conseil de notre Saint-Esprit, comme la veuve en fait, même s'il n'est pas un membre de la famille des justes, mais vous êtes vraiment un véritable enfant de Dieu. Cette veuve est loin du juste, mais vous êtes proche du Père, le vrai Père. Jean chapitre 17, verset 25. Il vous a choisi comme sa possession et son amour. Jésus et le Saint-Esprit nous conduisent à être fidèles, même si la réponse de notre prière prend du temps. Il est sûr de nous répondre. Cette veuve n'avait pas d'amis pour plaidoyer pour elle, mais nous avons l'Esprit Saint qui intercède pour nous avec des gémissements
qui ne peuvent être repoussés. Romains chapitre 8, verset 26. Nous avons des encouragements parce que nos prières n'offensent pas notre Dieu de jour comme de nuit, tout comme le juge impie n'offense personne. Combien faisons-nous confiance à Dieu? Comment le cherchons-nous? Soyez convaincus que de rechercher Jéhovah et soyez convaincus à continuer à le craindre et n'oubliez pas car sa promesse est sûre et vous serez satisfaits. Amen. Raisy ny fitahiny fahasoavan' Jesosy Kristy tompontsika ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina aminareo rehetra ny hatramin'izao mpamandrakizay. Amen. Faly miarahaba antsika rehetra zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy izay manaraka ny Facebook zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy nahatratra zao 10 taona zao. Ka ny fanamariantsika ny 10 taona dia fifaliana ho an'ny Prof Benefilem ny miaraka amintsika ary manolotra koa reo pastora maro teolojianina andray anjara ao anatiny zany fankalazana ny 10 taona zany. Raha tsika mifanesisy eo ny fampianarana, lahateny, toriteny, ho fampahirezana sy ho entin'ny tompo koa mamangy atsika amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena zao. Fanadrifindrindra amin'ity vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena ny Covid-19 tia ny fankalazantsika ny 10 taona. Nefa na dia eo azy zany dia isaorana manokana ny teknisianina rehetra, ny admin izay manao ny ainy tsy ho zavatra fa atsika manaraka ro fampianarana lahateny ary toriteny amin'izao 10 taona izao. Eto am-pamaranana dia mety maro ny zavatra hitatsika ao anatin'ny Facebook zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Saingy tahaka ny vocational izy ireny izay ratsy erina ary izay tsara atelemo. Ny tena tanjony ny fampianarana dia ny hamaro toerana ny tradisiona ny fanekempinotsika indrindra fa ny tena Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary ambonin'izany rehetra zany dia maherezintsika rehetra ho tratrany 10 taona manaraka indray ary Jesosy tompon'ny fiadanana ombantsika tsirairay avy. Amen.
miakantony ireo zavaboary tomitony ny foko ndraindra ireo ataoko sary Aizina manarina ny tany ary ny Espito manarina ny firenena fa aminao kosa no impisahan Jehova ary aminao no isehony voninahiny. Mitsanganina miazava fa tonga nefa hazavana
Voninahitry Jehova, ary ny voninahitry Jehova, efa miposaka aminao. Mitsangana mihazava, fa tonga ny fahazavana, ary ny voninahitry Jehova, efa miposaka aminao. Mitsangana mihazava, fa tonga ny fahazavana, ary ny voninahitry Jehova, ary ny voninahitry Jehova, efa miposaka aminao. Mitsangana mihazava, fa tonga ny fahazavana, ary ny voninahitry Jehova, efa miposaka aminao. Fa indro ny aizina manarona ny tany, ary ny aizimpito manarona ny firenena. Fa aminao kosa, fa aminao ny mpisahany Jehova, ary aminao no isehoany voninahiny. Fa indro ny aizina manarona ny tany, ary ny aizimpito manarona ny firenena. Fa aminao kosa, fa aminao ny mpisahany Jehova, ary aminao no isehoany voninahiny. Mitsangana mihazava, fa tonga ny fahazavana, ary ny voninahitry Jehova, ary ny voninahitry Jehova, efa miposaka aminao. Mitsangana mihazava, fa tonga ny fahazavana, ary ny voninahitry Jehova, efa miposaka aminao.
Ubina irangatu ataoko hoanao lerezava tsonomenawai onerako fitiavana Ubina irangatu ataoko hoanao lerezava tsonomenawai onerako fitiavana Angina efokotopoa ideka akalasana seoparetsito awa Tina angina efokotopoa ideka akalasana seoparetsito awa
Papavatachubuka sempuje tumungi lalaku rengerenge famai lala be uzatsina nandrala nandiamare
tany toy tao Iawe milanao ao Jesosy tompoko milanao ao Jesosy tompoko Saira miasa lua no delira kau Iawe Munjo Jesosy koe Aya tsaby malaky ao vatany materaty kau Iawe Inge vitanako marambeso ao namako Milanao ao Jesosy tompoko Milanao zay Jesosy Milanao anapatikrajako Milanao ao Jesosy tompoko Milanao zay Jesosy Milanao e Milanao anapatikrajako Milanao ao Milanao ao Jesosy tompoko Milanao zay Jesosy Milanao e Milanao anapatikrajako Milanao ao Miantsoayanao mba hitory teny soa mafaly mba hanapaka ireo gadra tena sy mijaly ka
bebaka amira tsy fanaony miantsoayanio ekeko Jesuso miantsoayanao mba hitory teny soa mafaly mba nafaka ireo gadra tena hoy sy mijaly kanenina sy bebaka amira tsy fanaony miantsoayanio ekeko Jesuso Zasada Kalefu Kanaina Napezu Ilaya Sabana Kaukakatune Tenina Naitesha Sare Amina Naiasa Sitanjina Ireujina reo zavaboary ny tontolo iainanay komba omady iro minanao no anangana anorina fenambaovao ka otretrika sy iaina mba ho velona finaritra voninahitra hoanao Jesuso reo zavaboary ny tontolo iainanay komba omady ireo minanao no anangana anorina fiainam-baovao ka otretrika sy iaina mba ho velona finaritra voninahitra hoanao Jesuso Zasada Kalefu Kanaina Napezu Ilaya Sabana Kaukakatune Tenina Naitesha Sare Amina Naiasa Sitanjina Ireujina Zasada Kalefu Kanaina Napezu Ilaya Sabana Kaukakatune Tenina Naitesha Sare Amina Naiasa Sitanjina Ireujina Sitanjina Ireujina La
sanino danaty Kristy ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara Mandika hapandosondoso ny fitiavana tsarako Senengaina vanahasanite susi tumpunaya ela vitsanangirate devuli atawambane Jesusi rosandatsaiwana ela vitsanangirate devuli atawambane Jesusi rosandatsaiwana Senengaina vanahasanite susi tumpunaya ela vitsanangirate devuli atawambane Jesusi rosandatsaiwana ela vitsanangirate devuli atawambane Jesusi rosandatsaiwana Jesusi rubeateana iye irumanulukulwana Wasotosi, amani Jesusi Jesusi rubeateana iye irumanulukulwana yamena tsingitekule rahati wasotosi, amani Jesusi naurahaitse susiku kinaifa naharuna uraikava ema ifakatea katsihangaia fawamala na wao ema ifakatea katsihangaia fawamala na wao naurahaitse susiku kinaifa naharuna uraikava ema ifakatea katsihangaia fawamala na wao ema ifakatea katsihangaia fawamala na wao Jesusi rubeateana iye irumanulukulwana rahati wasotosi amani Jesusi Jesusi rubeateana iye irumanulukulwana yamena tsingitekule rahati wasotosi amani Jesusi Menga tingi devuli era rahati wasotosi amani Jesusi Jesusi rubeateana irumanulukulwana la menga tingi devuli rahati wasotosi amani Jesusi rahati wasotosi amani Jesusi rahai ngani Jesusi
raha tsy ho azondrozy aminy Jesosy.
fitiavany afa-tsy tonyany rehetra tsy berearery tsy mba manambetra fitity manavotraina sy manavao manomedrikavy tsy fahitanao fitiavana lehibe indrindra ny fitiavanao magaga tsy miova tsy mifindra io no mbola nasoavanao anay isanandro isanandro omaly anio ary mandraky fitiavany Jesu tsy manampaharo ny fitiavany Jesu lehibe tokoa ny fitiavany Jesu feno fahalalana ny fitiavany Jesu misy fanantena fitiavany afa-tsy tonyany rehetra tsy berearery tsy mba manambetra fitity manavotraina sy manavao manomedrikavy tsy fahitanao fitiavana
mimamima fina retra ivelany fola mandona morana laizanakanyama anetra tenony atsoanao malefaka toko ka momba fantatra laza jesosinao efanity tsy mety tofo nareraka jesosinao molanity tsy mafoyana tateraka toailefonao aetirany isambarana anilany izanira yanawazi eziwana toailefonao aetirany isambarana anilany izanira yanawazi eziwana panjakany tompony fiainagna mpamonjy mahery zay tonga nagnavotro atsikeya ny fideragna no mendrika mpamonjy atsika azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahignana de raha o jesosy mpanjakany tompony fiainagna mpamonjy mahery zay tonga nagnavotro atsikeya ny fideragna no mendrika mpamonjy atsika azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahignana Jesosy mpanjakany tompony fiainagna mpamonjy mahery zay tonga nagnavotro atsikeya ny fideragna no mendrika mpamonjy atsika azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahignana Jesosy mpanjakany tompony fiainagna mpamonjy mahery zay tonga nagnavotro atsikeya ny fideragna no mendrika mpamonjy atsika azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahignana alatsika jiaby hiderany Jesosy atsara tokony mihira miterazy 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 aloe atsika jiaby aloe hiderany Jesosy aloe atsika hivavaka azavoly amin'izagny izy koa mbola velogno aloe atsika jiaby aloe hiderany Jesosy aloe atsika hivavaka azavoly amin'izagny izy koa mbola velogno Somboverimegny manompan'i Jesosy fa misy asambaragna miambigny anao agnoagny ataova tsara ny asa ombany finoagna azavoly amin'izagny izy koa mbola misy fahignana somboverimegny manompan'i Jesosy fa misy asambaragna miambigny anao agnoagny
tsara miasa ombany finoana azavola amin'izagny izy koa mbola misy fahinana Superman manompo an Jesosy Manisa samarana miambiny anao aroany Atao tsara miasa ombany finoana azavola amin'izagny izy koa mbola misy fahinana Superman manompo an Jesosy Manisa samarana miambiny anao aroany Atao tsara miasa ombany finoana azavola amin'izagny izy koa mbola misy fahinana Alotsika jiaby hiteran Jesosy Fatsara tokony mihira miterazy 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 Miarka am Jesosy lalahy Alotsika jiaby hiteran Jesosy Fatsara tokony mihira miterazy 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 Atsika jiaby hiteran Jesosy Atsika hivavaka azavola amin'izagny izy koa mbola velogno Atsika jiaby hiteran Jesosy Atsika hivavaka azavola amin'izagny izy koa mbola velogno Azavola amin'izagny izy koa mbola velogno Azavola amin'izagny izy koa mbola velogno Miarahaba antsika rehetra mpikambana ato amin'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy na ny ZFLM. Ny fafito amby roapolo ny volana May taona 2024 sy ny fito amby roapolo ny volana May taona 2024. Feno folo taona katroka amin'ity taona ity ny orenan'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Tsy avelantsika handalo fotsiny zany fotoana izany fa ankalazaintsika amin'ny fomba manokana. Hisy karazana hetsika maro izay hatao eto amin'ny ZFLM toy ny fampianarana, toriteny sy ny maro samihafa. Ny faneva izay iorenany zao fankalazana izao dia ny anankiray tam'izay nomenareo mpikambana ihany dia ny Hebreo 10:4 Hebreo 10:4 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara.
fotoana izay tokony hibanjinantsika tsirairay tokoa na ny fiangonana koa aza izany faneva izany tokoa izao fotoana sarotra lalovany ankohonana sy ny fiangonana ary ny firenena izao fotoana izay tsy maintsy hanehoantsika ilay fitiavan'i Kristy ka hiseho vatana amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataontsika eo anivony ankohonantsika ny fiangonana ary ny firenena. Ireto azy misy daty fitadidy izay tsy tokony ho adinontsika. Manomboka amin'ny fa 24 ny volana May ka hatramin'ny fa 30 ny volana May dia isy fampianarana marobe izay andeha live eto amin'ny vondrona ZFLM. Ka isy fampianarana enina isan'andro izay harahintsika amin'izany. Ny vondrona ZFLM ihany koa moa zany dia nihitatra amina zavatra marobe tahaka ny YouTube ary ny any amin'ny page ihany koa ary indrindrandrindra ihany koa ny famoronana application izay azontsika ampiasaina amin'ny finday. Ireto ihany koa misy daty hafa manomboka amin'ny fa 24 Oktobra ka hatramin'ny voalohany volana Novambra no tampony ny fankalazantsika ary ny fa 13 ny volana May ka hatramin'ny fa 17 ny volana May taona 2024 no amaranana izany fankalazana izany. Dia mirary antsika rehetra hanaraka sy anjoy ny vondrona ZFLM azahoantsika ireo karazana fampianarana sy ahitantsika ihany koa ireo fanentahana maro samihafa momba ny logo sy ny hira faneva ary ireo tetikasa foezaka sy lavitrezaka izay ka sainy vondrona hatao. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo sy ny fanantenana velo ao Kristy ho antsika rehetra. Aku
Thank you.